Lehibe indray raha lasa vavanala no ionana amintsika amin'izao fotoana izao a. Tonga indray fotoana izay rahantsika atao anatin'izao fandarantsika, vavaka fiembenana izay rahanao amin'ny fandarana, andramoka izao a, ny Aki radio a, ny Aki media, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiembenana, ny groupe izay maharesy a, izay ny mpitondram-bavaka, miaraka aminay mivady a, dia faly be izay miarahaba anareo. Tonga atao anatin'izao fandarantsika, amin'ny vavaka fiembenana ifampaherezantsika. Isan'andro a, isaky ny alahady hariva, alahady alina, hatramin'ny zoma alina. Dia faly be izay mahita anareo. Raha nabaviaina no hitako niditra voalohany teo a. Tahiny tompo nabaviaina, nabavy mama Valtina, Yasina Ranay Voarson, efa eto foana izany, Erika Raka, Iama, Tojo Mikaela, mila voay to dia mila ohatry hoe tsy akijery tsy jerena intsony to dia fantatra fotsiny efa ao a. Mama Valtina, Angela io, Jotina, Rodine, Lovely, Tsikirakoto, Mioraka, faly raha hery tovy izay indray vao teto androany a. Iaja sy Kapatitsi, efa eto foana. Lantonirina, Bert Sava, Lovely, Marie Rafa, Emy Manambotso, Daniel Lary, izay indray vao eto, efa elaela mihitsy izany tsy hitako teto a. Tadidididiko daholo ma ihany na ohatry ny rera tsy teto a. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra, faly be mihitsy izay mahita anareo, faly be mihitsy a. Ary dia tononona amintsika ny fiadanan'ny tompo, dia matoky aho fa ampahery anao indray ny fandarana ataontsika eto androany. Hiaraka tsika amin'ny adiny iray sasany latsaka eo a, dia mareta hatramin'ny farany. Tahiny tompo anabavy Tina Rakoto Arzaka, anabavy Itody, Thierry Ralbenja, dia ifampahery tsika e. Ivavaka tsika eno hery, tsika eno toroteny, matoky aho fa anao eto amin'ity androany ity. Androantsika dia eno tenin'Andriamanitra raha amin'ny anabaviaina, ivavaka ao amin'ny fandarana anabavy Fenina Rakoto, ary ivavaka ao amin'ny firenena anabavy Berta, bany Koety a, anabavy Fenina Rakoto eto Frantsa moa isy anabaviaina. Ka andao ary tsika aloha hoentsika mavaka izao fotoana izao mba hahatonga an'izao fotoana izao feno fanatrehan'Andriamanitra. Andao ampandrotsika ny anabavintsika Felina Rakoto hivavaka ho an'ny fandarana. Tahiny tompo anabavy Felina Rakoto. Tahiny tompo tsika rehetra, dia ampifaliana lehibe indray ny ara-banina tsika rehetra hatratr'izao alina izao. Tsika Andriamanitra, misaotra anao indray izahay raha mbola afaka midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao ny amin'ity alina ity. Mbola afaka ihany koa manao izao fandaharana izao Jesosy ka. Tanteraho eto ny teninao manao hoe eo amin'ny toerana ampatsiahivanareo ny anarako dia eo no hitahiko anareo. Ka mino an'izany izay Andriamanitra fa manatrika izao fandaharana kely dia kely izao ianao fa aminao satria mitory ny hatsaranao, mitory ny asanao, radio Aki sy Facebook ary vavaka fiambenana ity. Ka dia didiana tsy hanan-kery, ny asa maizina izay mitady anelingelina, mitondra tsy fifantohana, rohana amin'ny anaran'i Jesosy tsy hanan-kery tao amin'ity fandaharana ity. Jesosy amin'irao fo Andriamanitra ny fifandraisana tsirairay avy izay handray anjara eto. Mba hifamindramponao avokoa ny fifandraisana taroby mba tsy hisy hanakatakana Jesosy satria maro ny tokantrano maniry sy mangetahety izao fandaharana izao. Ka dia aro fatratra tompo ao ny fifandraisana aminy. Fa io sahady ny mpanomponao izay tory ny teninao sy fizarany teny mba ho teny filototranana, ho teny fandresena tsy hampiova ny fomba maro manaraka anao Andriamanitra. Eo amin'ny fomba manokana ihany koa ny mpiaino mba aharitra sy handray amin'izao sy lahatra. Na dia teny iray mbava-monjy ary Andriamanitra misy ny azo izay. Ireo tanana miravoravo, malemy azo ikatra, ny kivy ahita fahazavana indray amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Mba mifamindrampo koa Jesosy ny vavaka izay asandratra ho an'ny firenena, mba ahazoan'ny firenena ifamindrampo sy famelan-keloka. Ary mangataka izay Jesosy ho an'ny namana izay mbola any amin'ny toerana samihafa ihany nefa te haniry izao fandaharana izao. Ianao Andriamanitra ny tantana ny diany mba ahazoany maheno izao hafatra aminao izao. Voninahitra ny eo anao Jesosy ka hatramin'ny talondrako mandrakizay. Aleluia, amen. Aleluia. Misaotra betsaka nabavy Felina Rakoto tamin'izay vavaka izay.
mbola tsy mitsara mirabantsika anjara lity njara lili anjara lilita faly mirabanao a anavavy-jeny sidonie tahiny mario tahiny jesosy a tsika rehetrarehetra izay rehetra ao ambony ao mety tsy hitako danielary efa voateny teo a de misaotra tsika rehetra manana vedany tompo amitsika rehetrarehetra za faly be mahita anareo androany ary fantatro fa fahasoavan'Andriamanitra mbola nafahantsika aneo nateto indray androany a de isaorantsika an'Andriamanitra izany fahasoavana lehibe izay niainantsika izany a de isika izay nitahin'Andriamanitra ka tonga amin'izao androandroany zao a betsaka angeravana malala nivoaka ny trano tsy tafody ny ariva ohatr'izao e fa tsika kosa faly a satria etotsika ankehitriny a de andaontsika hiteny hoe tena ianao tonga io tafody ao an-trano io nanana sakafo nohanina tsy na de nisy zavatra nylalova na renao tsy namoy fo na ianao mbola niaina tsara nareo menakavy mbola salama tsara sy ny sisa zany rehetra zany ny atao hoe fahasoavana raha tsy fantatrao de andao iraintsika zany hoe fahasoavana magaga andao miaraka amin'ny mampinotsika androany a hira hoe fahasoavana magaga anomeny tompo atsika de mino finaritra aritsika rehetra aorianaty a aorianaty ity de eno hiritsika eno toritentsika etiny anabavitsika aina de mirabany amelia fifaliana fita erikaraka angela io olgaraja mandimby tahiny jesosy alleloia andahoary a mino finaritsika rehetra ho atsika zay nahatsiaro fa efa nivonjena ho atsika zay mahatsiaro fa efa manana an Jesosy de te ampatsiaro nanao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao aho ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anao Paoly apôstôly de laza an'izany satria tsapany fa olona tsy tokony hanana anjara amin'izany lanitra izany izy olona tsy tokony hanana anjara amin'izany famonjeny zany izy raha ny fanenjehana nataony raha ny famonoan'olona nataony fa fantany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao aho ny fahasoavan'Andriamanitra no afaka namonjena namonjena anao fahasoavana mahagaga fahasoavana mahagaga nomeny tompo ay velao taloha hita indray zamba mahiratra misaotra tompo no ny fahasoavanao afaka milaza androany fa voavonjy aho halleluia fahasoavana nampianatra ny foko iadana fahasoavana sarobidy izao no iainako igadako
Halleloia, fahasoavana mahagaga araky ny hitanareo moa dia hira nadika izy iny a, hirany maro moa ny olona mirana izy iny, fa iny version iny a dia version any nadika tena ezahana natao a nitovy a tamin'ny tena izy a nanaovan'ny tompony azy tamin'izany a no nezahana namoahany mampionona n'ilay izy tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia matoky sy mino fa nampairanao a izay hira izay dia sady ho tain'Andriamanitra daholo ny antsika rehetra izay efa niditra tao ambonimbony tao a, dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Andao ampandrosotsika ny anabavintsika aina hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra izy androany a, dia mino fa efa eo akaikinao eo ampelantananao ny baiboly a, dia jery tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika hiaraka amin'ny anabaviana jamba mahiratra ho ilay hira teo a, jamba nefa nahiratra, dia ohatrohatr'izay ihany koa zavatra inoantsika amin'ity androany ity ny anabaviaina amintsika eto a amin'izao fotoana izao. Ka dia andao ary ampandrosotsika izy a, tainy tompo ary a anabaviaina. Tainy tompo pastera dia tainy tompo daholo tsika rehetrarehetra, dia manona fetanan' Jesosy ho aminao izay miendray androany, dia falibe izay miaraka aminao eto, falibe izay mahitanao eto a, dia ampanetretena ry havana no mitondrako tenin'Andriamanitra androany, ary raisiko fahasoavana lehibe izany afaka hizara tenin'Andriamanitra amintsika izany. Ny iraisana ny baibolinao a dia vakintsika ao amin'ny Marika 10:6-20. Tantara efa miverimberina teto foana izay na ary mety vao tamin'ny herinandro gamby ty tantaran'ny Bartimeo Jambo ity no vakiana tamintsika teto. Fa ny tenin'Andriamanitra moa ry havana dia tsy lany amamiana, tsy lany révélation ny tenin'Andriamanitra izay omeny amintsika isan'andro. Dia raha isika raha ny ao Marika 10:7-20, vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tao Jeriko izy, ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba amin'ny mpianany sy ny vahoaka betsaka, dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo Jamba mpangataka, zanaky Timeo. Ary noho nireny fa injay Jesosy avy any Nazareta, dia niantso izy ka nanao hoe, ry Jesosy zanaky Davido, mamindrafo amiko. Alleloia. Resaka toe-pondra antsika eto ry havana, ary ny toritentsika androany dia momba ny fanetretena sy ny fibebahana hatrany ilayntsika izany. Teto ry havana, samy mahafantatra daholo ngamitsika hoe ohatrany ahoana ny fiainan'izany olona jamba sady efa jamba ny mpangataka izany.
tena azokatsaina ry havana hoe tena mampalahelo zany olona jamba sady mpangataka zany, tena olona tena hoe tsy afaka manao, tsy afaka mihetsika eroa, tsy afaka manao an'ity fa tena mipetraka eo amina toerana anankiray isa-maraina dia mitaterin'olona eo, mety tsy fantatra hoe misy mitondra ve izy eo sa manderery eo izy, fa azokatsaina fotsiny hoe mipetraka eo izy dia mangataka eo ny andro toko-piainany maraina mandra-pariva ny andro dia miandry an'izay omen'olona anazy eo izy, tena hoe nandritra ny taona maro izy ry havana, mety ohatr'izany foana ny fiainany. Fa ny mahatalanjona dia mampihetsi-po ny mahita anazy ny teny hoe mamindra-fo amiko ry Jesosy rehefa nandalo Jesosy. Tena hoe nanana fanetretena izy ry havana, satria azoko an-tsaina hoe zany mpangataka izany ve ry havana dia havita hamoan'olona, zany mpangataka izany ve ry havana dia zany mpangataka jambo izany ve ry havana dia havita hametsifetsy olona, zany mpangataka izany ve ry havana sy jambo izany ve ry havana dia havita hoe isoloky, havita hoe angala-badin'olona, havita hoe andainga etsy seroa. Tena hitako ny fiainan'ny Bartimeo ry havana hoe teo foana izy, tsy nanao inona teo izy dia nampalahelohelo teo izy, nefa n'izy ry havana natsapa izy hoe mpanota. Ary ny olona miteny hoe mamindra-fo amiko izany amin'i Jesosy izany dia olona matsapa hoe tena mpanota. Dia tiako tenena amintsika ry havana dia izao, maro ry havana ny olona mihevitra hoe manao ny marina, maro ry havana ny olona mieritreritra hoe za efa marina be, za tsy mpanota izany, za nga mangalatra, za nga mamono olona, za nga mpitendry-dratsy, za nga mpisoloky olona, dia mieritreritra ny tenany izy hoe efa marina, mieritreritra ny tenany izy hoe voavonjy raha ho avy Jesosy. Nefa ry havana ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe any amin'ny Salamy 4:10 andiny 4:7 miteny hoe samy efa nivily avokoa izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa, tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Ary any amin'ny ohabolana 4:12 andiny 2 mbola miteny hoe ataon'ny olona ho madio avokoa ny lalana rehetra alehany, fa Jehovah ihany no mpandanja ny fanahy. Ataon'ny olona ho madio avokoa izy ny lalana rehetra alehany, fa Jehovah ihany no mpandanja ny fanahy. Izany hoe eto ry havana dia resaka amintsika kristianina efa mino an'Andriamanitra. Hafa manko raha hoe olona mbola tsy nafantatra an' Jesosy izy. Fa eto tena hoe misy kristianina ry havana efa mino an'Andriamanitra izy, dia tena mieritreritra ny tenany izy hoe tena efa marina be, mieritreritra ny tenany izy hoe efa masina be, mieritreritra ny tenany izy hoe tena tsy maintsy voavonjy rehefa tonga eo Jesosy. Izany hoe eritreretiny ny zavatra ataony io izany dia mety miteny izy hoe za manao asa soa, za efa manampy fiangonana, za efa manampy ny mahanitra, za efa manao an'tisy e. Nefa teneniko anao ry havana, fa rehefa tsisy fibebahana marina ao anatin'ny olona io dia ohatran'ny mamperitreritra hoe ho voavonjy ve. Ohatran'ny mamperitreritra hoe sao mba ho anisan'ilay ataon'i Jesosy hoe tsy fantako ianareo na dia manao amiko hoe tompoko aza. Zava-dehibe ry havana ny fibebahana, tena zava-dehibe ny fibebahana. Mampalahelo fa misy olona marary anatin'ny aretina be izy, dia efa tenenina zao izy hoe mibebaha ianao, dia zao ny avalony hoe za nga mpanota, za nga mpangalatra, Jesosy nge efa mahato anahy, za efa marina. Dia jerena ny vokany tsy mety sitrana an'ilay olona, fa manina satria tsy mety ny bebaka, satria tsy mahay manetry tena ry havana. Androany dia teny aminao aza tao anatin'ny fonao, aza manana izany toe-po izany ianao hoe efa tonga Jesosy dia efa marina be fa ny ilain'Andriamanitra aminao amin'izao fotoana izao dia ny fibebahanao, ny fiakenao, ny fanekenao hoe mpanota ianao, ny fanekenao hoe za Andriamanitra tsy marina Andriamanitra fa mamindra fo amiko. Te tady fanasitranana ve ianao mibeba?
tetady fahafana ve ianao mibeba aloha satria vao hitantsika tamin'ny herinandro ry havana fa ao ambadika izany famindrapo izany dia misy ny fanasitranana, misy ny fahafana, misy ny fahasambarana ary misy fiainana mandrakizay ao ambadiky ny famindrapo. Dia teteny aminao fotsiny za androany hoe mibeba ianao, ndao tsika hibebaka, ndao tsika rehetrarehetra ry havana hibebaka. Mety ho ataon'ny olona tsika hoe mbola zaza ra-panahy ianao raha mbola amin'izany fibebahana izany foana. Fa tsy mampaninona na, tsy mampaninona ry havana, tsy mampaninona raha tenen'ny olona hoe zaza ra-panahy ianao nefa ho any an-danitra. Aleoko ataon'ny olona an'izany hoe mbola zany foana ve ny toriteninao, mbola atao zaza ra-panahy ianao, aleoko ataon'ny olona an'izany nefa ho any an-danitra tsy mampaninona azy zany. Toy izay hoe deraderain'ny olona hoe ay tena mahay mitoriteny be ianao, deraderain'ny olona hoe ay tena matakatra be zany toriteninao zany, tena hoe falifaly ny olona amin'izany toriteny zany, fitahina sy ny tariny ohatr'izany nefa n'ilay olona iny tsy ho any an-danitra. Dia mampalahelo zany ry havana. Fa androany ndao tsika hibebaka e, ndao tsika tena hiaika amin'i Jesosy hoe mpanota Andriamanitra, ndao tsika netritena ninona toerana izay misy anao, na minisitra ianao, na manam-pahaizana tahaka ninona ianao, na dokotera ianao, ndao tsika hiaika fotsiny hoe Jesosy mamindrafo amiko fa mpanota. Tadidiony ry havana fa tsika rehetrarehetra reto na dia mieritreritra ny tenantsika ary tsika hoe tsy mpanota, na dia mieritreritra ny tenantsika ary hoe zanaka pastery tsika dia hoe marina be tsika, fa ny ten'Andriamanitra dia manao any amin'ny Joba 4:14 manao hoe aiza no misy madio ateraky ny tsy madio, tsy misy na dia iray akory aza. Na ateraky zanaka pastery ianao, na zanaka dekônina ianao, na zanakizy ianao, na zanakizy ianao, ozy ny ten'Andriamanitra hoe aiza no misy madio ateraky ny tsy madio. Tsika rehetrarehetra ny olombela rehetrarehetra ry havana dia nateraka tsika dia mpanoty tsika, satria maninona i Adama sy Eva ny razambeantsika tany dia voaozina nanoty izy dia voaozina ny taranaka rehetrarehetra taty aoriana hoe mpanota avokoa. Izany hoe izay ateraky ny zanak'olombela rehetrarehetra dia mpanota daholo ny anarany, na izy ianao, na zanakizy ianao, na zanakizy dia efa mpanota ny anaranao. Fa ny vaovao mahafaly ry havana dia tsy hijanona mandrakizay amin'izany toeran'izany tsika, satria nalefa n'Andriamanitra Jesosy Kristy mba hanafaka an'izany oziny izany, mba hanafaka an'izany fahotantsika izany. Ary efa maty Jesosy ry havana, nandatsaka ny rany izy mba hanadiovana anao, mba hanadiovana an'izany fahotantsika izany. Dia androany ry havana ndao tsika hiekohaka eo an-tongotry Jesosy, hiekohaka eo am-pototry ny hazo-fijalian'i Jesosy tsika, fa mandalo Andriamanitra amin'izao, mandalo izy amin'izao. Dia ndao tsika hiteny hoe mamindrafo amiko, ndao tsika tsy hangataka zavatra hafa, ndao tsika tsy hangataka hoe sitrana Jesosy, ndao tsika tsy hangataka hoe Jesosy vao ny olona korapito Jesosy, ahoana ilay zavatra ry Jesosy tsy fantatro, ahoana inona Jesosy ny zavatra tokony ho ataoko. Fa ndao tsika hiteny fotsiny androany Jesosy eo mamindrafo amiko, mamindrafo amiko. Fa ambadiky ny famindrapo ry havana dia misy fahagagana, misy filaminana, misy fahasambarana, misy fahasitranana. Ndao tsika netritena fotsiny androany hibebaka, ndao tsika netritena fotsiny androany hiaiky. Fa rehefa miaiky ianao ry havana fa mpanota dia ho afahan'Andriamanitra ianao. Ary rehefa nibebahanao izany fahotana izany dia tsy hanamely tena intsony tsika. Fa zao aloha androany ndao tsika tena hiteny hoe Jesosy mamindra koa fo amiko. Niza ry havana hiteny amintsika, ninona feo izay rentsika hoe ninona esoesin'olona any. Fa teto koa Bartimeo jamba ry havana dia nitenen'olona nge izy hoe mangina ianao, fa vao maiky Bartimeo jamba, vao maiky izy ny antsoantso mafy amin'ny 7:20 manao hoe ary marina no teny mafy azy mba hangina. Fa vao maika ny antsoantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davido mamindra fo amiko. Dia 7:20 ary Jesosy nijanona. Tianao ihainanao ve Jesosy? Tianao hijanona ve Jesosy? Dia zao fotsiny tenenina hoe Jesosy mamindra fo amiko. Fa makasika ny fon'i Jesosy izany fanetretena nanantsika izany dia makasika ny fon'Andriamanitra izany. Fa ny fotoritory sy mangorakoraka ozy ny ten'Andriamanitra dia tsy ho ataony tsinitsiny. Ndao tsika hibebaka.
no tsika hifono no tsika angataka famindrapo ry havana dia ho hitanao ny vokany ange andramo ka izahao fa tsara je eo dia mino fa ny zavatra nyraisinao androany ry havana dia mirary alina mahafinaritra be dia mirary anao mbola anaraka n'izao fandaran'izao ka hatramin'ny farany fa mbola izy vavaka ho ataontsika eto dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Alleloia. Soatra betsaka makasitraka manana fahaviaintsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay netiny izay. Alleloia. Maharaka toko 10 andiny fa 4:7 ny momba ny nampahiratan' Jesosy any Bartimeo jamba tao akaikin'ny Jeriko. Jamba izy tsy mahiratra izy fa mahiratsaina ny lehilahy, tena nahiratsaina satria izao ezany izy io mandalo. Misy finoan'ny olona ohatr' izao rehefa mahita taikitana ianao rehefa mahita taikitana le mandalo iny ohatry ny zavatra amin'ny alina ianao mahita zavatra ohatry ny taikitana filazantsika azy dia hoe raha amin'iny mino fa efa naheno an'izany daholo nareo hoe rehefa maheno an'iny ony rehefa mandalo iny ka ao anatin'iny mandalo iny miteny zavatra miteny veo anankiray miteny fanirinao anankiray dia tanteraka iny izy any efa naheno an'izany taloha hoe vao mandalo iny ka sendra ny ianao dia ao anatin'izy mandalo iny miteny teraka zazalahy kely ohatra zany ianao tsy mananjana teraka lahy dia izay ny finoana ohatr'izay fa tsy marina nefa izay fa finoanom-poana ihany izay. Iarabanareo za preta tahiny Jesosy dia izy koa mbola vaovao tsy hitako ato manampy ary-manana tahiny Jesosy Sidonia efa narabaiko teo Jenia efa narabaiko teo efa narabaiko daholo. Alleloia. Any ambony any rehetrarehetra any tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra ya. Dia finoanom-poana izay fa teto dia izao Jesosy ny mandalo. Alleloia. Jesosy ny mandalo. Ny atao hoe mandalo dia tsy mitoetra fa mandalo. Ary rehefa zavatra ny mandalo na olona ny mandalo dia ararotina ny fandalovany. Ary tsy nisy tanàna raika nandalovan'i Jesosy ka tsy nanararoatra ny olona. Nanararoatra daholo ny olona rehetrarehetra. Alleloia. Samy mitondra ny enta-mabetsany, samy mitondra ny etaentany, samy mitondra ny rehetrarehetra. Ity lehilahy ity raha ny tena marina io lehilahy io ny olona tokony ny rahatehany nandalovan'i Jesosy tena tsy tokony ny anana an'izany hoe ahitan'i Jesosy hoe tafarisaka amin'i Jesosy izany. Ny antony dia izao ny olona rehetra samy mandeha manaraka an'i Jesosy samy mahita azy hoe ry dia atao hoe Jesosy ry ohatr'izao. Io lehilahy io dia olona tsy tokony eo an'amin' Jesosy izany io. Jamba mipetraka amina toerana ray tsy hoe mitsapatsapa izy fa mety olo-kafa ny voatsapany raha hitady an'i Jesosy izy. Fizy jamba nipetraka teo amin'ny toerana mahajamba azy tsy nihetsika teo izy fa rehefa fantany fa tsy mihetsika eo tsy mahita izy dia ny sofiny nataony naladilady. Alleloia. Ary fantatsika tsara fa ny olona jamba maranitsofina be mihitsy ary ny olona marenina maranitra be mihitsy ny masony. Ny olona moana kinga be ny sainy, ny olona kinga be ny sainy ohatrany tsy dia miteny izy zany mety. Alleloia. Misy ohatr'izay foana io dia izy tsy mahita fa ny maso ny sofiny malady be mihitsy. Misy olona zay jamba fantatra hoe jamba hatramina kely fa avariana anao miresaka amin'izay izy raha anao asa tanana izy tena enjana be dia vao mandeha miditra avy anao dia fantana izy zany olona tonga izany dia na mikohaka ary anao dia fantana rado izany na mikohaka dia ihanina izany. Fa Bartimeo olona tsy tokony nahitan'i Jesosy, tsy tokony tafarisaka tamin'i Jesosy, efa tsy mahita moa izany efa tsy tokony tapaona tamin'i Jesosy. Fa zao ry havana malala
naina anara roatra izy reny fa nandalo jesosy ary no toa atao jeriko izy de ary toa atao jeriko izy ary raha vao niala tao jeriko jesosy mba mimpianana sy vahoaka betsaka de mipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka zanaky Timeo ary no ndre fa injay jesosy avy any Nazareta reny hoe zay jesosy reny zay jesosy misy io lefa mahita zao io jesosy fa mbola tsy mino ihany hoe ianao ve any zanak'Andriamanitra mahita ambakainy jamba fa ny jamba tetina iny zany jesosy mandalo koa izy nefa ny eo tsy maintsy ararotiko tsy haiko impiry nandalo teo amin'ny fiainanao jesosy io zavatra mahazo ny olona io a mampalinga ravantsika misy zavatra tsika misy olana de miezaka tsika mama ary ny zavatra tena mampalahelo de zao misy olana ny fiainany de mamaha zany olona zany any amin'ny dadarabe mamaha zany olona zany a any amin'ny mpitaiza olona mamaha zany olona zany a any amin'ny fanafody gasy sy ny fanafody vazaha mandeha any amin'ny voyante sy ny rehetrarehetra sy ny sisa mampalahelo be mihitsy satria zao le olana nge mety iva fa tadidio fa iny olana ny lalovanao iny jesosy nandalo teo aminao jesosy nandalo teo aminao saingy navotsitrao ny antony olana iny de mba etsonao azy ay tsy izy natsonao fa dadarabe de nandalo teo aminao jesosy saingy nandalo fotsiny ihany impiry nandalo teo amin'ny fiainanao jesosy tamin'ny alalan'ny olana impiry nandalo teo amin'ny fiainanao jesosy tamin'ny alalan'ny toriteny tamin'ny alalana trangan-javatra mety nifanena tamina mpanompon'Andriamanitra ianao mety na de ataoko hoe mamaky tenin'Andriamanitra fotsiny ianao natoritorony fonao teny an-dalan-teny mety nisy fotoana ianao kivy de nare toriteny sy ny sisa jesosy mandalo eo amikaikinao reny saingy ianao tsy mba tahaka ny Bartimeo navelanao nandalo izy ianao hoe sy mandalo indray iny rapitso zavatra tsara fantatritsika de zao ity Bartimeo tia no jamba ny sitraniny jesosy farany taloha amin'ny Pasika efizarentsika ny tantara nisy jamba hafa tao nisy aleteraka jamba ary za mino fa nisy jamba be deabe tao fa ity Bartimeo ity no jamba farany no sitraniny jesosy taloha nafatesany taloha amin'ny Pasika i Bartimeo no sitraniny no nampahiratiny farany riavana malala arak'le hira tsirovako an-dralahy Jonathan iny tamin'ny natao batisa izy le hoe sao ity no antso farany izy mantsy nafantaranay an'iny hira iny za mbola sy neno an'iny hira iny raha tsy rahalahy Jonathan natao batisa iny tsisy nanam-po mihitsy ny teo hoe io jesosy ny andalo farany eo amin'io tanàna io no fotoana andalovan'i jesosy farany teo Jeriko mety nisy olona teo jamba fa ozy izy le olona efa reko jesosy fa nandalo fa mbola andalo ihany io rapitso ny tanàna be deabe ny tanàna riavana lalovan'i jesosy indre mandeha teo amin'ny fiainany indre mandeha ny lalovany de tsy miverina teo tsony izy nisy jamba teo niaraka tamin'ny Bartimeo fozy le jamba hoe aza taitaitra arisea aza de eto-po loatra arisea zay mavoanareo amin'ny eto-po io kalma ihany mandalo ihany iny rapitso jesosy nga riavana valalaka hoe indro mandry ambavahady nga jesosy valalaka hoe samy baralamainandro rehefa tsy azoko an'io de azoko rapitso aizy ny afantaranao ny ampitso fa ny Bartimeo tsy niankina tamin'ny rapitso izy zao ny mandalo ataoko ny hevitra rehetra ry jesosy zanaky Davido mamindrafo amiko teneniny tamin'ny feo mahery zany tsy menatra izy zavatra roa ny amenatra hoe de nareo hoe de zazakely de miantsoantso eny amasom-bahoaka nareo hoe de tsy manaja n'le Andriamanitra de miantsoantso eny amasom-bahoaka mamenatra faharoa koa
nanoty mato miteny hoe mamindra fo amiko tena mpanoty ty lehilahy ty ozy ny olona fa tsy fantatry ny olo eo mahafinaritra be na misy le révélation any anabaviana teo le hoe Bartimeo rehefa jerentsika tokoa hoe olona jamba inona ry avana de tena fahotana mety ho afaka ataony zany afaka angala-bolan'olona tokoa ny volany ary ny angalarin'ny olona peraka eo izy de misy mameo anaty le kapoaka kely de misy olona mandalo de misy maka ohatra ngatoko izy nakavadin'olona na ny tsiriritra vehivavy nandalo izy ary jamba olona firy olona manana maso daholo nefa ny teo akaiky teo tsy nalala ny antso hoe Jesosy mamindra fo amiko nefa ny masotsika no mitondra fahotana amin'ny fiainantsika hoy Jesosy raha io ny anakanao any an-danitra dia asory raha masonao ilany de aleo toka maso no miditra any an-danitra amin'ny Jesosy tsy problème ny olona jamba mety manota tokoa araka le teny tao amin'ny joba teo mahafinaritra le teny amin'ny joba teo mo joba toka efatra amby folo dimy efatra aiza misy madio ateraky ny tsy madio zany hoe amin'ny joba de maloto daholo tsika voateraky tsika de efa maloto de diovon'Andriamanitra tsika amin'ny rahan'i Jesosy alleloia aiza ry avana Bartimeo nafantatra an'izany tenin'ny Job zany de mamindra fo amiko izy mamenatra atsika misy maso nge zany ry avany inona avy zao zavatra nijeren'ny masonao io androany nisy vehivavy zao rahalahy firy nijerenao tamin'ity androany ty mandalo vehivavy de efa lasa de mbola adino any ihany no masonao mbola adino any ihany no masonao zay mandalo re adino any no masonao de rehefa sendra misy mijery de mody mijery zavatra hafa nefa ino mihitsy nijerenao ino mandalo de firy zay nijerenao androany raha rahalahy ianao eto ka naranabavy koa ary ka ngamony lehilahy no mijery vehivavy ny vehivavy nge mijery le tena mitodika lahy de mody maso fa tsy mbola nitentsika hoe nandalo teo Jesosy tsisy nitendry olo reo tokony olona rehetra niarany iorakoraka ary Jesosy zanaky Davida mamindra fo aminay rehetrarehetra vahoaka tsy mandady arona fa tsy tonga anatin'ny sain'ny olona zany izy le zanga nanota fay Bartimeo natsapa hoe za mpanota zao ry avana malala raha ny tenanao te hoe misy an'le taikitana mandalo de finoan'ny olona hoe ao anatin'iny mandalo ino miteny teraka laza mazo tomobile ohatra zany zao ry avana malala Jesosy raha nandalo teto tsy nanana fotoana ela be tsaroako zany hoe zay miona amin'ny patron anay taloha tsy manam-potoana manao zany izy hoe ela be hoe tonga aby eo aminy de ahoana patron dina vaovao tsisy manao daholo ry zareo any miditra ianao de mazava ina ny idiranao ato reto avy patron reto avy ny rapport ny asa tamin'ny nandritran'ny volana iny reto avy zavatra vita zao ty ny résultat zay zao na ianao da mitsy taloha fa miona am'izay patron zay ohatra andeha mission de tonga anao de efa mitondra maty paika zao ty niovan'ny hôtel ty sakafo tsy manana fotoana ela be zany izy raha ianao zany ry avana eo andalo Jesosy raha fehezanteny ray tsy maintsy olona ho teneninao mandalo izy tsy ilany akabary zany raha ny akoholahy iteny aneny de miarakopakopaka ny anina le amin'ny hitanao le amin'ny akabary reny ka de ataotsika ay sara nitsindry de ataotsika mari sao lasa ihany Jesosy ianao hoe kabary ty ataovy ihany nitsinonao izy Jesosy fa fehezanteny ray raha manana droit-na fehezanteny ray ianao ka mandalo hoe Jesosy inona no teneninao mino fa ozy ianao aloha mba fehezanteny telo mba omeo fitahina te arovo zay menakavy de me sakafo anina zaza ho anay mbola tsy ampy ary zany ozy ianao mba dimy aona le am'le asako sy ny sisa fa raha fehezanteny ray tsy maintsy omenanao Jesosy mandalo
inona ny teny isamborana ho an' jesosy samy miteniny olona teto ry havana malala ary misy fotoana nge jesosy tsy misy fotoana be de be roatra ny de jesosy zanako ary marary ny mpanompoka ary marary zao jesosy lany ny dililo zao hoe maty ny zanako sy samy miteny tena tototra jesosy tamin'ny fotoana io tototra fa ozy izy lay jambo fezateny ray tsy maintsy ataoko izay ampitodika an' jesosy za tsy hangataka hoe ampahirato ahako fa ry olo reo fa mangataka an'izany daholo de ohatra ndio teny ny anam-pahaviana sy lantoirina misaotra anareo fa zany ny fezateny lazaina de mitodika jesosy ampitodika zao no teny ny Bartimeo no ny reny fa injay jesosy avy any Nazareta le injay eo mandalo ihany ho io mandalo ihany io ok'izay ny resabe fa ny resabe efa resabe daholo reo olona rehetra manaraka ireo misy olona mitondra arony eo feno ivary ty jesosy misy olona mitondra bokena kasikely ty mba ho fery vola fa ny azy zavatra tsy be mpanao ary tsy de misy mpangataka re jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko tsy hitany amin'io aiza fa reny fa tao anatin'ny aizina tao satria ny azy aizina foana nitany re jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko de ohatrany efa somary efa henon'i jesosy ihany aloha fa mbola tsy niteny jesosy fa nisy olona 5:30 ny teny taminy 5:20 ary maro no ny teny azy mafy mba angina ty tenany olona tena ty tenany olona ry havana malala ary zareo mba sady efa misy tongotra afaka mandeha misy maso misy vava misy orona afaka mieno fa le olona efa tsy misy maso zara mba hoe afaka miteny mbola nasendra reny angina nefa jesosy ny mandalo aza mba ty tena ohatr'izany tsika ry havana aza mba ty tena ohatr'izany tena ty teny reto olona reto ry havana malala tena tsy nahavelany mangina ny antony tsisy itenenany ny azy ny tia nytenenany izareo zany vo andeha teny jesosy meo anahako le vatiko tsy niteraka nge jesosy de zao le vo andeha teny jesosy re jesosy zanaky Davida avy any aoriana to de nisy ny teny jesosy andeha hiteny to de re jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko mitodiky jesosy mangina anao fa mbola anjaranay aloha no miteny mangina fa tsisy itenenanay fa tsisy idiran'ny jamba ty mijamba ao kipetraka ao tangina teny azy mafy ny olona mangina ty tena ny olona zareo va fitahina jesosy zanaky Davida to de miteny tampoka ny ary andeha teny fandroany ray satria efa nampangina mangina sa zany jesosy manana zavatra tenenanao sa zany jesosy manana zavatra tenena aminao mba toketo manao de ka izao no tiako tenena ry jesosy zanaky Davida mamindrafo miteny ndray tary nisy olona tena niala maina nge ravana tety neka anao resabe am'le feo somary ambanimbany le mba hoe malala fomba jesosy ahitanao moa fa amainina jesosy tonga eto moa ianao ka de tonga soa ianao fa misy zavatra jesosy mba ohatry ny tiako resahana anao kely raha mba afaka maka-toerana kely isotro zoetsika amy rahalahy de mba resahako amy mangingina le re jesosy zanaky Davida mamindrafo mangina aloha fa de zao jesosy le tiako tenenina za zany re jesosy zanaky Davida mamindrafo niala mainy raha be resaka niala mainy raha be safisasy teny miaraka amin'ny somary manao tanan'ohatro zao no miaraka amin'ny kohaka kely sy ary tonga de misy olona manao fiatsona ambany tanàna jesosy zanaky Davida mamindrafo tonga de ambany tanàna tonga de hikaika be mihitsy tinika anao fiteny miaraka amina iza ny enin' jesosy le ambany tanàna nge ny enin' jesosy
ry tsy nisy haingony mihitsy ka tsisy hoe koaka kely mety hoe zany feko zany ry jesosy zany tsisy tafeto mamindafo amiko e ohatry zany ty hoe mangiry anao zany ve fiteninao koaka izy de ke alamo le fitena mbola tafeto mamindafo amiko e ohatry zany io tanao hoe mitsika mitratratratra mivavaka reny nge ozy ny olona hoe fivavaka ambany tanàny ka ny olona kosa vavaka zany ny olona vavaka tsika jesosy a aiza anao hoe fenoy anao a tompo mihinanao a jesosy a mangina secte ozy ny olona sy foaza-pana secte impiry mahazo an'izany e tsika impiry mahazo an'izany e fa zany koa no navonjy antsika teto ry havana malala ikaika amin'ny barity meo ikaika ny ambany tanàna halleloia halleloia zany mihitsy fa eto ry havana malala mameraha anao manao commencement miaraka aminay commencement miaraka aminay rehefa sabata maraina de ho hitanao zany takiny hoe zany mivavaka tena mamosaka ny ao ampony amin'andriamanitra zany mbola hoavy ny fotoana anaraka hiaraka aminay anao an'izany ianao de mba andramoka izao takiny ahoany zany parti ikaika ny parti eo ao anaty vavaka zany ry havana malala fa tena tonga de ikaika ny ambany tanànao mamindafo amiko e izy keo zatra le mangataka raha teo meoary aroany eny a tadidinareo zany mpangataka tanàna-kely zany mety efa maty homeoary aroany eny a homeoary aroany eny a tsy haiko la tadidinareo izy zay mpangataka zay tsy misy mihany raha zay azahoana ariaro izy moa miroliera be zay fa ry havana malala misy fotoantsika mila manao zavatra tsy fanaon'ny olona misy fotoantsika mila maka riska manao zavatra ohatry mitady ampitsanga menatra mitodika any aminao ny olona rehetrarehetra mitodika aminao amina maso ratsy sinako zany feno mba fiantsonao fioaninona re zany fa zao aloha reny hitodika aminao tsy maninona fa nitanjonao jesosy mitodika aminao halleloia halleloia ka tsika tsy secte nge ny olona nge tsy mahafantatra ny atao hoe secte fa ny olona rehefa manao halleloia sy amainina de secte ka aloha ny secte ho any an-danitra fa tsy maninona za moa rehefa za rehefa rehefa misy miantso amin'ny tena zany tsy raisiko amboninahitra mihitsy zany tsy maninona zany tsy olana mihitsy zany vomafy nareo raha menatra tenenina am'zany hoe manaraka mivavaka amina secte nareo manaraka an'izao fandarana zao de iny koa nareo menatra de miemotra de tsy mipotrety ny anarana inona ny olana am'izany ra ka tinge fiantsona secte mihitsy ty fa nytoy any nge nafinaritra be toy any nge nafinaritra sao de veronao fanapalahelo e voaka ny tena azo mafy mba angeny fa inona ny nataony vomeny antsonony efa tsy ambany tanàna ntsony ndray le fiantso fandro efa tena tsy haintsony efa tsy fantatra ntsony e fiteniny inona ndray fa ika mbola nika n'olo teo izy tena marina zany nge raha tahiry mareo tsy haiko nefa mba hitanareo iny efa hitanareo aloha le mpangataka mandoalika izy tam'izany eo analakely a de izy mahafinaritra be zay fitena homeoary aho de izy ohatry ny jamba homeoary aroany eny a homeoary aroany eny a tsy haiko raha mba misy mahatadidy an'izany fa tena nahita an'izany zay tao analakely rehefa mivavaka lahatsy de misy an'iny raga iny de ohatry zany tam'izay mbola kely fa tena meo lalana ny fioavany ambany tanàna vome izy ny antso mafimafy kokoa zao ny teny Bartimeo ry havana ianao ampangina anahy fa ianao ka ny anasitra anahy raha misy miteny anao tenena moramora tsy ampapiriny mivavaka de teneno izy nga anao le lanitra hidirako hoe tsy anao nge le lanitra hidirako hoe nareo havana samba malaky hoe
misy olona miteniteny zany nareo de mihembotra nareo, misy aminareo menatra na mivavaka ary, misy aminareo miditra restaurant na mivavaka ary eny aty am'dafo ohatra tena mivavaka eo ambola tabatra ary menatra fa jerijeren'ny olona zay tena mivavaka mihitsy mandeha McDo tonga ny sakafo afaka itsika. Jesosy misaotranao zay fanomenao an'ity sakafo ity. Jesosy ianao nge natoy izao anay avy aminao nge zao fitahiny zao ta io Jesosy raha kofa namrahanao mahety ty sakafo ty mba hitondra tanjaka sy nofany jereo koa zay tsy mba manakarotsaka tsy mivavaka tsy vavaka hoe any zany hoe atao ina fa fa tsisy mijery tsika mivavaka zay ny olona mijerijery komaniny volanay ny fidananay an'io ny Andriamanitra eny nanome an'io. Misy aminareo na mivavaka eny amason'olona ary de tsy mety aminareo menatra nareo nefa nareo zany mba hoe inona ny asaraka amin'ny fitiavanao Jesosy, inona ny asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy be de be mahasaraka anareo amin'ny fitiavan'i Kristy fa teto tonga de nyantso mafy izy vao me nyantso mafy kokoa. Ary vao me nyantso mafimafy koa izy ry zanaky Davido mamindravò amiko e Jesosy mamindravò amiko e. Zavatra nafinaritra andininy fasivy efapolo ary Jesosy ny janona Jesosy le andeha zany Jesosy ny zanaky Davido mamindravò amiko de fa nikoatry ny eno eny Jesosy de hitan'ireo koatry ny eno eny Jesosy de vakina vao meny izy ny andro Jesosy andeha Jesosy zanaky Davido mamindravò amiko de teny janona Jesosy tsy hoe robot akory Jesosy fa nijanona izy de nitodika tonga de zay tsy maintsy mijanona am'zany fe zany tsy possible ozy Jesosy na de programme hafa azy misy zavatra hafa ao. Halleloia. Araka teto io any jambany sirany Jesosy farany mety efa sy programme Jesosy ny hoe vita zao zay momba ny jamba zavatra hafa ndray zao ampianatra ny olona ny amin'ny fiavia koa sisa sy ny sisa mbola nisy fahagaganana mbola nisy aviaviny ozon'ny Jesosy taony zany fa efa tsy de nisy fanasitranana nataony Jesosy tsony io jamba io ny farany tamin'ny fahavelin Jesosy ny sitranana ary raha ny rahatehany io Bartimeo jamba de Bartimeo jamba mandra-pafata ary havana malala mety misy fotoana mandalo ady ianao Jesosy ny tokony antsonao fa raha tehan Jesosy amin'io ianao tsy fantatrao roviana indray misy antso ary possible tsisy antso tsony eo amin'ny fiainanao mandeha am'izao ianao sisa natsony ianao tsy namary ka raha androany sendra mihaino hoe teo ianao androany antson'Andriamanitra aminao ty toriteny ity antson'Andriamanitra aminao io zavatra mahazo anao io miantso mafy ianao janona Jesosy de niteny atsoy le jamba fantary Jesosy fa jamba Jesosy tsy nijery tany hoe iza ny olona eto ty ny karapanondra momba azy certificat de résidence aiza ny bulletin numéro 3 iza zanakiza makatsy fantatra Jesosy le jambo zay. Atsoy sy makaty le jambo ganisy ny teny tamin'ny hoe jambo io ny antsoantsony olona io de fantatra Jesosy hoe zao ny problème ny olona io ny antsoantsonao io tsy mila misy olona mitantarany kory fa ny antsoantsonao io de fantatra Jesosy hatramin'ny toerana misy anao hatramin'ny olana misy anao hatramin'ny problème anao fa jambo ianao na nangataka Bartimeo ry havana malala raha zany moa tena Jesosy zanaky Davido Bartimeo zanaky Timeo ihany ty de sambatra ny ekipo treny de mba te ahiratra Jesosy efa lasa Jesosy mety nanako ako zay Bartimeo zanaky Timeo fa tena tonga de teny ray mamindravò amiko ny janona Jesosy makaty le jambo am'zizy le olona ny teteo mangina na me courage indray nefa rany matoki mitsangana miantso anao izy tonga de fanapahirezin'ny olona izy fa ho tsara fiafara ny tantara ho tsara ny toy an'ny raharaha satria Jesosy ny antso Jesosy rehefa miantso olona anankiray takany io entsony anao io tsy ho atsona andeha ho vonoina ianao mahazo antson'Andriamanitra amin'ny alalan'ny olona mahazo anao hoe tsy natsona ho ampijaliana ho ampahoriana ho vonoina na ho alambaraka sanatria fa natsona hoe sorona ao anatin'ny toerana ratsy natsona ho atsangana ao anatin'io toerana fangatahana io natsona ho ampahiratina ao anatin'io fahamaisinana mahazo anao io ry havana malala
za koa mba miteny anao androany matoki de mitsangana fa miantso anao jesosy hanao zavatra eo amin'ny fiainanao izy hanao zavatra eo amin'ny fiainanao izy matoki mitsangana miantso anao izy voanenao an'izay koa Bartimeo ny olona efa korazo izy zavatra tsara iseho izy koa tsy ambakan'izany izy koa tonga de manafantatra izy zavatra iseho eto androany tonga de nisy dingana atao narino ny lambany ary de nanary lambany izy ka tsy antsampotsampotra anakeo am' Jesosy tonga de ny lambany nariny i lamba io de zao ny mpangataka de manana lamba ahafantarana anazy matetika izy io de lamba miloko volondavenona na miloko grenat ohatrany hoe grenat entre menamena be sy ny grenat zany misy lamba ahafantarana anao misy lamba ahafantarana atsika mpanota misy lamba eny amitsika eny iny le lamba mitondra oziny iny le tafitsikeny foana de mandeha anaty ozina foana tsika misy lamba ahafantarana ny fisotrotoka misy lamba ahafantarana ny mpijankajanga lamba ahafantarana ny mpangataka vo mipetraka eo izy de fantatra hoe mpangataka io iny akanjo iny fa zao ry havana malala iny nasoro mbola tsy nahiratra izy fa vo natsony Jesosy fotsiny izy de fantany tsy miverinetsintsony kosa to de nariny dakany le kapoka kita kapoka kely fangatany mety ny dakany izy nariny ny lamba tonga de zao ny atsainy tsy miverinetsintsony fantatro fa miantso a Jesosy alleloia herin Jesosy ny fitarainako alleloia ny zanak'Israely nanam-ponoana ry havana rehefa tonga Mosesy ny teny fa ren'Andriamanitra ny fitarainareo hidina azy ao izy Andriamanitra ka hamonjy azy tonga de fa nanao velomany Egyptianina fantany fa tsy ho etsony izy fantany fa tsy veriny etsony izy ry havana malala ary ny akanjo malotonao to de sory ohatra ny anabaverika ary io ny lamba maloto ary io ny akanjo pahotana ary io ny akanjo pahalotona rehetrarehetra ny akanjo pahajambana ny akanjo mampangataka anao ny akanjo mampijangajanga anao ny akanjo maloto rehetrarehetra sory de dala mety tsampotsampotra manantona an' Jesosy Jesosy namarika anao hoe tsara be ty andeha nifarika amin'ny tempolo inona ny tianao ataoko aminao ianao tsy mila sahiran'izany hoe tsy maintsy anao demande tsy maintsy angatahako am' Jesosy mihitsy mba hamparay tao fa tena sao de mba tsy hitany hoe jamba zay amondrana fo aminao atao fa Jesosy ny anontany anao avy eo inona ny tiany atao aminao fanontaniana tsara nge zany raha inona ny tianao ataoko aminao raha ianao zao inona mba tianao ataoko aminao de niteny izy hoe ny mba hampahiratina ny masoko ary hoy Jesosy taminy mandeha any ianao ny fonao nefa namonjy anao de nahiratra niaraka tam'izay ny masony nahiratra amin'ny masony de lasa izy lasa loto ve lasa niverana angataka ve azafady lasa izy nandeha nanaraka an' Jesosy teny andalana azoko antoka fa lasa mpanompon'Andriamanitra io azoko antoka fa lasa nanompo an'Andriamanitra azoko antoka fa lasa tena nanaradian' Jesosy foana io ary mino fa na de maty aza Jesosy efa velona tao anatiny de matoky sy mino ry havana fa nampiry anao izany tenin'Andriamanitra zany de raiso ry havana raiso fa misy tokony raisitsika zany hoe ianao io de olona atson'Andriamanitra anatin'ny olana mahazo anao io karaha mandalo Jesosy ny zavatra lesona lehibe tiako tadidinao androany de zao tsy fantatra hoe impiry andalo izy fa raha mba androany aloha ianao mainao izy ana izy fandarina kely eo an'ligne aty ve de alao mba miandry an'le mba tena le pastera taloha tsy pastera atsony olona teo foana hoe pastera fa mbola tsy pastera fa zao andramoka izaho ny anaran'ity fandarantsika ity tsy tonga fotsiny teto ianao ambadika ao reto olona rehetrarehetra efa paketo nge ry anabavy Angela zany ry anabavy Yamay ry anabavy Zina Teoda ry anabavy Aina ry Lantony Irina ry rehetrarehetra ireo ry Karaka ry Lucinda any ambony any hitako any ry Lovasoa ry Soamevo ireo nge fa eto foana fa raha ianao any ambadimbadika any mandray an'izao de tadidio tsy tonga fotsiny teto ianao ndao ary iantso an' Jesosy aminay iantso amin'ny fomba miavaka fa hositranina amin'ny fomba miavaka koa ianao ka tadidio fa mety antso farany ty de valio ny antso satria raha anao antiry teo olombelona nge zay Jesosy
andaotsika hianatra hifona hoe jesosy mamindra fo amiko aza manamary teny fa andao hiteny hoe tompo mamindra fo amiko fa tena tsy mendrika fa za te hahiratra za te mba hiatsambontsambotra tiako hoe sorony ty akanjona fa fambaraka ety amiko ity fa te hanaradianao de misaotra atsika naharitra ny hatrany farany voninahitra an'Andriamanitra irery ihany ataontsika tia mampinaritra tia ho voninahitran'Andriamanitra de hivavakantsika ao aorianan'izany. Alleluia. Olombelona tompo anao taka nybartimeo daholo tsika androany ry havana angataka ny famindrapon'Andriamanitra fa ny famindrapony Jesosy ny avony sy asitrana anao androany. Halleluia. teneny hoe faniriko ange Jesosy. Halleluia. Mba omeo fo madio zay Jesosy oretobo be vity mba tatanonao hoe fantatrao ankehitriny Jesosy Alleluia. Ravana malala raha teteny amintsika rehetrarehetra fotoana androany raha hitanao fa mandalo Jesosy raha renao hoe voakasika ny fonao de tsotra foana ny teniko aminao tsy tonga fotsiny teto ianao io fa misy raha anilan'ny tompo anao. Andaotsika hiantso androany mety tsy fantatro mety hatram'izay ianao ry havana malala mety mbola tsy nivavaka ohatran'izany hoe Jesosy tena miantso anao azonao atao mihitsy mikaika miantso an'Andriamanitra androany. Andriamanitra nampanantenantsika foana ry havana tokony nomen'Andriamanitra atsika fa raha miantso tsika de izy amaly ka raha amaly izy ry havana inona ny tsy tokony atsotsika azy zaratsika aza misy atsony sa ianao manana atsona hafa za ry havana tsy manana de aleoko miantso azy ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Inona avy ny fahatsabana mety misy eo amin'ny fiainanao,
inavy mety zavatra endrika hitanao fa mety mampisy mahatonga anao tsy hitovy amin'ny olona ry havana malala sofa mandalo Jesosy sofa mandalo Jesosy tsisy ninatiny atsika fa tsy fandalovan'i Jesosy eo amin'ny toerana misy atsika ry havana malala dia ataontsika hivavaka androany na raha mangataka mihitsy ny hoe raha misy olona tena mandalo misy olana mafy a famindrapon'Andriamanitra ny ilainao tsy tsinitsinina fa famindrapon'Andriamanitra fa rehefa amindran'Andriamanitra fo ianao dia sambatra ny olona izay voavelany elona sy voasarona ny fahotany ary sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany atsika angataka fotsiny androany hoe Jesosy a famindrapo tena famindrapo zany no ilaiko Jesosy za hivavaka ao antsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao izay mila n'izany famindrapon'Andriamanitra zany anie angatahantsika zany androany fa io ny lakile rehefa tonga aminao ny lakile dia voavahanao ny varavarana famindrapon'Andriamanitra ny lakile Jesosy misaotra betsaka anao zay satria voatory teto indray ny teninao ary matoky Jesosy fa tsy mba misy ataonao tsinotsinona na ambanin'ny zavatra ireo zavatra rehetra iainany reto mpanomponao reto misy mandalo ady mafy mihitsy eto Jesosy amin'izao fotoana izao efa mipetraka fotsiny efa tsy avelan'ny olona miteny intsony fa nefa Jesosy dia izao hiezaka izany olona izany androany hiantso mafy amin'ny feo mahery hangataka ny famindraponao Jesosy io mangataka aminao amin'ity androany ity tafio ny herinao zany olona zany tafio famindrapo mamela ny elony dia diovy ny fahotany dia antanio izy hoe inona ny tianao ataoko aminao ry havana rehefa voavela eloko tsika Jesosy misy ny antany antsika inona ny tiantsika atao aminy inona ny tiantsika ataony amintsika fa na dia masonao ampahiratina aza vitany zany samy mangataka ny famindrapon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hivavaka ray amin'n'hidry tsika amin'izao fotoana izao tena avelako mihitsy anao hivavaka anatin'ny tokantranonao any teny hoe Jesosy eo nareo menakavy kely teneny hoe Jesosy nareo mivady amin'ny olanareo tsy mety mivay io zazakely tsy mety azonareo io fiainanareo tsy mety misokatra tena voafatotry ny trosa isan'andro io tokantranonareo mikorotana lava io fiainanao tsy mety milamy io rahalahy miasa kely dia voaroaka dia miasa kely dia voaroaka mikorotana tsisy ohatr'izany eo tokantrano samy mivavaka ny tokantrano any dia tena hoe Jesosy Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko metsika ray amin'n'hidritsika rehetratra hivavaka ny tokantrano amin'izao fotoana izao samy mivavaka ry havana dia tena hoe Jesosy mba mamindra mo fo amiko tia hita Jesosy tia hiratra Jesosy tiako elany ty toerana misy aty Jesosy ty fahafahambaraka iainako isan'andro ty Jesosy tiako elana Jesosy samy mivavaka fa mivavaka anao Jesosy ny tokantranonao any ry havana malala ny fanatrian'Andriamanitra ny eo any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy any sotra Jesosy sotranao zay tompo samy mivavaka tsika samy mivavaka ry havana malala mandalo eo amin'ny fiainantsika Jesosy amin'izao fotoana izao za mino fa misy fanatrian'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao ry havako malala koa mandalo Jesosy mety soa ianao sy teny lava no ilainy aminao fa ny fonao miresaka sy miteny aminy Jesosy mamindra fo amiko misotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity misotranao raha afaka samy namosaposaka ny taom-pona izy tamin'ity androany ity Jesosy ianao mahafantatra ary tsisy miafina aminao Jesosy malala
fa mila ny famindraponao izay hahafahanay mandroso mba hirato izay Jesosy dia tafio herinao izay betsaka ny tsy voalazanay teto Jesosy nefa matoky fa ianao ilay Andriamanitra maheno ny atao-ponay tsy miloaka ary ilay afaka manatanteraka mihoatra lavitra no izay mba kely eritreretinay sy takatry ny sainay ka dia matoky fa hikarakara ny fiainanay tsirairay avy ianao hatramin'izay rehetra mety tsy nieritreretinay dia ho ataonao satria Andriamanitra manankarem-pahasoavana sady be fitiavana be famindram-po tsy miavina po ianao misaotra Jesosy Alleluia dia vozy satana koa dia faritro amin'ny rahanao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto androany amin'ny anaranao Jesosy amin'ny anaranao Jesosy Alleluia Amen Alleluia ifafaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao hiaraka amin'ny anabavintsika Berta any Koety tagny anabavi Berta Hainy tompo sika rehetra hiara hivavaka isika ry tompo Andriamanitra aty anay io mbola faly misaotra anao izahay misaotra an'Andriamanitra fa miteny izay naposaka ndre mpanomponao tandroany tena fifaliana ho anay Andriamanitra no nihenonay izany toroteny izany hitondra fiainam-baovao eo anatrehanay tompo satria ny teninao masina ny teninao izay fahalalana izay fanilo manazava an'Andriamanitra engane Jesosy malala ho tsy misy olatsika ao anatin'ny fony ampihainy tsirairay avy izany teny izany ary enganeko tompo tsy ho lalidalovina ihany ny sofinay tompo fa tena handreny teninao satria maminay loatra tompony eo ankaikinao ary amin'izao fotoana izao Andriamanitra mivavaka ho an'ny Madagasikara-nay ny malagasy rehetrarehetra tsy hankanafika Jesosy malala ho izay mbola anatin'ny fahazaran ratsy anatin'ny fahantrana anatin'ny fahalemena indrindra mbola tsy manatona anao Andriamanitra izay mbola tsy manaiky miraka Jesosy malala ho hoerin'ny fanahy masinao izany Madagasikara-nay izany anjaka ny fanahy masina tompo izany Madagasikara-nay izany mba hahery mba hazoto mba tena hanantena ny teny izay arotsaka isanandro sanandro ny amin'ny fananarana izay omena ho anay tsirairay avy Andriamanitra mamindrafony amin'izany Madagasikara-nay izany ianao mamela ny fakotanay ny malagasy rehetrarehetra tompo Andriamanitra na dia tsy mentrika eo anatrehanao aza izahay mamindrafo aminay ianao mamela ny fakotan'ny Madagasikara rehetra na Jesosy fa mino anao izahay hanatona anao izahay Andriamanitra satria narery an'ny tompo sy mpamonjy anay mitoera Andriamanitra ny amin'izany Madagasikara-nay izany ny fanahy masinao mitoerany amin'izany Madagasikara-nay Andriamanitra ny fananarana izay arotsaka ao aminay isanandro tena hiainanay izany hiala amin'ny fahazaran-dratsinay izahay Andriamanitra ho amin'izao fotoana izao tompo malala ho misaotra anao tamin'ny fandaharana izao ny toroteny ny vavaka ny fiderana izay narotsaka teto ho fanomezanay ny voninahitry ny anaranao masina izany isaraketo izahay tompo Andriamanitra fa ny fanatrehanao tsy hasaraka anay vimbiny tantano izahay ary eza mafona masaraka anay ianao na dia iresegondra azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy no hametrahana izany vavaka izany misaotra reo misaotra fanahy masina Halleluia Amen Alleluia misaotra betsaka ny anavaviberintsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay dia misaotra antsika rehetra koa niaraka taminay teto androany faly be zay niaraka taminareo matoky koa zay fa naherinareo dia misaotra anareo rehetra mpandray anjara anabavy Felinakoto anabavy Aina ary anabavy Berta izay niaraka tamiko teto androany dia faly be zay niaraka taminareo zao raha mbola tsy tonga ny amin'ny raolanitra Jesosy dia eo netondrayntsika rapitso alina ary amin'ny terinandro ity dia rapitsika aloha miaraka eto farany dia amin'ny lahadiny antsika vao miona dia mino zany fa tonga eto indray ianao rapitso dia ifampahiry eto indray antsika rapitso ka dia ny afatra rehefa ohatr'izao dia ny www.andramokaizo.com aki radio io efa sorata amin'ny mampion'io dia mampifanakaiky ny lavitra fanalavitra daholo tsika rehetrareto fa io mampifanakaiky antsika www.andramokaizo.com aki radio
mandeha andro manalina toriteny amin'ny ray maraina amin'ny efatra maraina amin'ny fito maraina amin'ny folo maraina dia amin'ny ray mariva amin'ny efatra riva amin'ny fito ariva amin'ny folo alina tahiny jesosy daholo ary dia raha toitsika amin'ny eto raha mbola tsy tonga jesosy raha tonga jesosy rendez-vous eny amin'ny raha lanitra entsika miona entsika mifankity entsika nifamihana dia samita in'Andriamanitra daholo raha toitsika miona alleluia amen